Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany arana fiangonana Refi Androndrakely. Miarabanareo tsiraray avy isambatan'olona zay efa iopoditry ny fahitalavitra ny tenako amty androany ity. Miarabanareo ao ary manonona ny fiadanany Jesosy Kristy mba hitoetra eo aminareo. Sitrapon'Andriamanitra mantsy ny aneo zany eo amin'ny fiainatsika tsiraray avy isambatan'olona. Ny afatra endoko ho anareo androany dia fanamafisana fa mpamonjy, mpanasitrana, mpanafaka, mpamaolana Jesosy Kristy, lay zanak'alatokan'Andriamanitra zay efa nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Zany no ambaran'ny Baiboly, ny boky Matio, Marka, Lioka, Jona de samy manamafy an'izany avokoa. Ny ran'Andriamanitra mantsy Jesosy Kristy ary nalefa nytety ambony tany de araka voalasan'ny Baiboly nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery izy mba atonga andreo fahasoavan'ireo azon'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Eto de manamafy fa tena ao am-pon'Andriamanitra, tena sitrak'Andriamanitra ny amonjy, ny anasitrana, ny anafaka, ny amany olana misy eo amintsika zanak'olombelona. Tena ao am-pon'Andriamanitra, tena sitrak'Andriamanitra. Ahoana ho ny voalazan'ny Baiboly any amin'ny Jona toa, any amin'ny Asin'ny Apôstôly any, 7:7 sy 8:7, raha niresaka ny amin'ny Jesosy izy, voasoratra hoe Jesosy Kristy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka nandehandeha nanao soa, nanasitrana sy nanafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Nosoran'Andriamanitra mihitsy zany izy mba ahafahan'Andriamanitra mitondra famonjena ho antsika, mitondra fanasitranana ho antsika, mitondra fanafana ho antsika, manoloana ny herin'ny maizina, manoloana famosaviana, hitondra vaolana ho antsika, manoloana andreo karazana olana miseho eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. De zao ny mampahery a sady mamelona fantenana mihitsy izy ity. Tena araka zany tokoa tompoko no niseho tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany. Namonjy tokoa izy, nanasitrana tokoa izy, nanafaka tokoa izy, namaolana tokoa izy. Andoge vakitsika ny voalaza ato amin'ny Matio 10:20 hoe vakina manomboka 7:20 zao ny voasoratra. Ary raha niala tao Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galily izy, ary niakatra nakeo atendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringy, ny jamba, ny mona, ny klemaina ary maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy de anasitrana azy izy ka de talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona, ny teny, ny klemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba nahiratra de nakalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Mataoko fa mazava ny voasoratra, gaga tokoa ny olona, gaga ny olona zay voalaza amin'ny andininy raiky amby 3 talanjona ny olona satria nahita ny tsy fahita ary nandray fahasoavana tsy napozy mihitsy. Inoko fa tam'izany fotoa zany ge efa nampio ny tena fotsiny reo olona zay narare hoe toy ny mandringa, toy ny kilemaina, toy ny jamba, toy ny mona, toy ny marenina ary tao ihany ko reo olona narary ny aretana samy hafa efa nampio ny tena hoe de miandry zay fiafarany fiainana kanto sy napoziny. Fa rehefa tonga Jesosy dia sitrana ny mandringa, sitrana ny kilemaina, ny teny ny mona, nahiratra ny jamba, gaga ny olona e, tena talanjona ny olona satria zay nosoran'Andriamanitra Jesosy mba hitondra an'izany fahasoavana rehetra zany eo amintsika zanak'olombelona.
de mbola zao ihany ko ny mampahery sady mamelona fanantenana araky ny voalazan'ny baiboly tsy miova Jesosy Kristy, mbola miasa araky zany izy atramin'izao vaninandro misy antsika izao. Tamin'ny androndreo apôstôly zao de mbola niasa araky zany mihitsy Jesosy Kristy tamin'ny alalandreo apôstôly. Ny baiboly moa de mitantara fa ny tanandreo apôstôly mihitsy no nampiasain'Andriamanitra ahafan'Andriamanitra mitondra famonjena, fanasitranana, fanafahana, vaolana ho an'izay olona tonga teo anatrehan'ireo apôstôly. Andoka vakitsika ny voalaza ato amin'ny asa apôstôly 5:12 ino tsara. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka. 15 ka de nentiny teny an-dalam-biaza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azy ny tandidy Petera hay raha mandalo izy. 19 ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina any Jerosalema de vory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto de sitrana avokoa izy rehetra. Zava-makaka izany ry havany hoe reo apôstôly ihany ko dia afaka nitondra famonjena, fanasitranana, fanafana, vaolana ka nampitolagaga ny olona. Zany ny tanteraka satria voalaza amin'ny 2 hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fagagana. Zany hoe Jesosy le vaositra zany de teo am'ireo apôstôly, teo amin'ny tanan'ireo apôstôly de nitranga niseho avokoa zany karazana fahasoavana no tanisako taminareo zany. Hatramin'izao vaninandro misy atsika izao de mbola miasa amin'ny alalan'ny mpanompony Jesosy Kristy. Tena arabaky teny mbola miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Ohatra tao reo voavonjy sitrana afaka tao anatin'ny famonjena fotoam-pivavahana zay nataonay. Tao reo voavonjy sitrana afaka rehefa nametranay tanana sy nanaovanay vavaka manokana izy. Tao reo voavonjy sitrana afaka tamin'ny alalan'ny vavaka amin'ny telefônina nataonay ho an'ny olona zay nakatabavaka. Tena mahagagy, tena mahatalanjona ny fiasan'Andriamanitra ry havana. Zany rehetra heritry zany dia porofo mitoaka amin'ny tena fa tena ao am-pon'Andriamanitra, tena sitrak'Andriamanitra ny amonjy, ny anasitrana, ny anafaka ary ny aman'ny olana misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Fony mbola tety ambony tany Jesosy dia Jesosy tena mihitsy no nanao le hetsika arak'izay nandran'Andriamanitra azy. Nampiakarina ho any an-danitra izy de tsy niolona fotsiny tamin'izao Andriamanitra hoe efa nampiakarina Jesosy fa tamin'ny alalan'ireo mpanompony, tamin'ny alalan'ireo apôstôly no nanaovan'Andriamanitra hetsika ho fanehoana zany fahasoavana zany. Ary malaka kitry de mbola mampiasa mpanompony izy ahafan'Andriamanitra mitondra fahasoavana ho an'ny olona zay mila an'izany. De hoy aho hoe raha mino anao ary resy lahatra fa voaositra ho mpamonjy, ho mpanasitrana, ho mpanafaka, ho mpamaolana Jesosy Kristy. Ary raha mino ihany ko ianao ary resy lahatra fa tsy miova Jesosy ho maly anio ary mandrakizay. Ary raha mino ihany ko ianao fa mbola miasa amin'ny alalanay mpanompony Jesosy Kristy, raha mino sy resy lahatra ny am'izany rehetra zany ianao de hoy aho hoe ho tonga eny aminao am'ty andran'io ity ny famonjeny. Raha mila zany ianao, ny fanasitranana raha sanatrika marary ianao, ny fanafahana raha ohatra ka misy herin'ny maizana na herin'ny famisaviana maso anao na ihany ko hoe ny famahana ny olana manoloana ny olana amin'ny karazany zay mahazo anao. Ao anatin'ny zao fotoana nambarako ny teny zao dia iasa anamarina izany eo fiainanao Andriamanitra. Ary indrindrindrindra aoriana ny vavaka zay ataoko de ho tanteraka zany eo amin'ny fiainanao. Manambary zany aminao mantsy ao satria tena mino an'izany zavatra lakizaiko zany ny tenako. Ary rehefa nahita asa lehibe sy magaga nataon'i Jesosy mihitsy aho
to anatin'izao fanompoko an'andriamanitra izao. Zay le nambarako tery aloha. Ndre mandeha tokoa zao a de nisy ramatoa anankiray namonjy fotoam-pivavahana tato aminay. Izy sy ny mpanampiny no tonga namonjy fotoam-pivavahana tam'izany fotoana zany. Narary ny aretina atao hoe meningite izy tam'izany. Ary efa reraka be mihitsy izy raha ny toe-bata no jerena. Dokotera izy io. De raina nefa Jesosy fa tao anatin'le fotoam-pivavahana zay natrehana. Izahay no nitarika fotoam-pivavahana tam'izany fotoana zany. Tao anatin'le fotoam-pivavahana natrehany, tao anatin'le hira mbola natao, de ihainy ty ramatoa ity fa niala tamin'ny aretina. Tsy tao amin'ny tena ntsony ny aretina. Gaga izy, raha nandresaka tam'le mpanampina, hoe sitrana. Ary raha nody aza izy, de nitsena azy ny vady aman-janana. Gaga ny vady aman-janana, talanjona ny vady aman-janana, satria tahaka an'ireny olona tsy narary ny aretina maina izy ity reny, ity ramatoa, ity rem-pianakaviana ity. Zany rehetra zany no manambara riavana fa ny ran'Andriamanitra Jesosy, ary no soran'Andriamanitra Jesosy mba hamonjy, mba hanasitrana, mba hanafaka, mba hamaolana. Ka tena no porofon'Andriamanitra tokoa zay fanosorana an Jesosy Kristy zay. Ndre mandeha ihany koa de nisy raim-pianakaviana anankiray, mbola tanora de tanora izy ity. Narary tapoka izy, torana tao amin'ny trano fonenana izy tam'izany fotoana zany. Ka rehefa natao daholo ny fizahana rehetra, ny fitiliana rehetra, ny antony natonga azy torana, de nambarana dokotera hoe narary ny fony. Nisy aretina tao amin'ny fony, ary efa voa mafy. Zay le izy efa voa mafy. No zany de nandraraza ny dokotera mba tsy asa intsony, fa efa tena voa mafy ny fony. Mba tsy hanao zavatra mafimafy, fa mba kosa anao repos tanteraka ao anatin'ny tokantrano misy azy. De niona taminay moa vady aman-janana, de nitona hoe mba ho any an-tranony hivavaka. Sorana n'Andriamanitra fa nalalaka tamin'io andro io ka de nandeha tokoa. De nitory-teny tamin'io raim-pianakaviana mbola tanora de tanora io a, ary nivavaka ho azy. Nivavaka ho azy tamin'ny anaran'i Jesosy. Satria mino aho fa Jesosy no voaositra arak'ilay nambarako teo. Vita nivavaka teny eo ihany, de sitrany izy. Afaka tamin'ny aretina. Tena talanjona ny olona, tena gaga ny olona. Ary am'izao tsika miteny zao de tahaka an'ireny olona tsy narary fo ireny mihitsy ity raim-pianakaviana mbola tanora de tanora ity. Voaina sao no niona tamiko izy de mba nanontaniako hoe manahoana sao ny toe-pahasalamanao no fonao. Pastera, efa sitrana ozy izy, efa salama tsara zao hitanao, ary tena tomady, mavitribitrika mihitsy izy any. Riavanao, zany rehetrarehetra zany de manambara fa voaositra mba hitondra famonjena, hitondra fanasitranana, hitondra fanafana, hitondra vahaolana ho antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy. Ny voninahitra de ho an'Andriamanitra. Fa akoatran'izany dia tsy ray, tsy roa, fa olona maro no sitrana sy afaka ary voavojy tamin'ny alalany vavaka nataonay. Raisiko ohatra hoe tamin'ny alalany vavaka any telefônina nataonay. Ndray andro zao ndray alina de nisy olona raim-pianakaviana niantso any telefônina. No tantarainy tamiko tam'izany fa mila vavaka izy satria narary ny zanany. Zanany kely narary, ary efa narary andro maromaro, efa nitsaboana andro maromaro, fa tsy nety sitrana, tsy nety niafana mihitsy iaretina. Ambon'izay tsy mahita tory mihitsy le zaza, ka tena mijaly ary mampijaly an'ilay ray aman-dreny. De notoro-teny tamin'ny alalan'ny telefônina, ary ave nivavaka ho azy, nasiako nametraka ny tanany teo amin'le zaza le raim-pianakaviana fa hivavaka. Akory ny zava-magaga, fa sitrana le zaza narary. Ny maraina lay raim-pianakaviana no niantso an telefônina
naneo fisaorana sy fakasitrahana ary nytantara hoe sitra le zanako pastera tamin'iny alina iny any ary natoro tsara mihitsy izy de raina ny tompo omena voninahitra izy profo mitoka amy tendan'zany fa jesosy kristy dia mpamonjy mpanasitrana mpanafaka mpamaolana ho azy rerany dera sy miaja ary ny voninahitra ny titiaviana zany de izao matonga ny tondra zany fanazavany zany ho anareo ivavaka ho anareo aho amin'ny famaranana ivavaka ho anareo zay manana olanao na inona karazana olana misy eo amin'ny fiainanareo eny na manaona sy manahoana ny herin'le olana zay mitrango amin'ny fiainanao mety hoe olana ara-pitiavana le izy na olana ara-tokantrano sy ara-panambadiana na olana ara-pivelomana ka tsy velonao ny tenanao na tsy voefanao mihitsy a nitrosa tsy haiko hoe tataky ny ahoana le karazana olana misy eo amin'ny fiainanao sa aretina le izy olana zany ivavaka anareo ao satria nivavaka atao amin'ny finoana sy atao amin'ny anaran'i jesosy de vavaka omban'ny herin'andriamanitra ary vavaka mahagaga le jesosy voaositra mba amonjy mba anasitrana mba anafaka mba amaolana izy mihitsy no anamarina ny vavaka zay atao amy ty andran'io ty anamarina vavaka zay ataoko ho anareo zay efa eo apotsiky ny fahita lavitra de ambonin'zay nambarako zay nefa dia tiako ihany keo no milaza fa voaositra jesosy kristy voaositra izy mba anafaka ny olona amin'ny herina ozina zay mety atao sy mitambesatra avy any an-danitra io andriamanitra io no efa nahita fa misy ozina zanak'olombelona nanomboka tamin'ny fotoana nalava ny adamaseva ary mandrika ankehitriny avy any an-danitra andriamanitra no nahafantatra fa zany ozony zany no fotsiny olana amy karazany zay mahazo ny zanak'olombelona no zany ny ran'andriamanitra ihany ko jesosy no tendreny ary no sorany mba ho fanafana ny olona am'ireo ozina zay mahazo ny olona matetika matsy ny eo ambadiky ny olana misy toy ny olana sarotra vahana tsy evahana tsy mety voava matetika ny eo ambadiky reny a dia ozina mbola mitoetra ozina mbola mitatao na ihany keo hoe tarazo no ilazan'ny sasany amitsika azy ny olana nefa de zao ary zava-misy ity tsy tena mino sy manaiky ny maro amin'ny olona fa mbola misy ozina mitatao sy mitambesatra eo aminy tsy tena mino sy manaiky ny olona fa ozina no ao ambadiko zao olana mianjady eo amin'ny fiainany zao eny na de efa voa mafy aza izy efa tena voa mafy efa tena tapidalakale de tsy mety mino tsy mety manaiky izy fa ozina no ao ambadiko zao olana mahazo azy zao indrindrindrindra moa ka hoe efa mpino kristianina le olona na hoe efa manana andraikitra lehibe ao anaty fiangonana anakiray izy zavatra tsapako ny riavana ka maro amin'ny olona no voafitaky ny zavatra tahaka zany ary mamita tena mihitsy izy ny olana ihany ko de zao raha ohatra ka hoe titra fotsiny ny mahakristianina anao na tsy mbola nandray any jesosy ho tomponao ho mpamonjy anao ianao na tsy mbola nazo toerana ao anatinao jesosy hatram'izao ary tsy mbola resy lahatra ny amin'ny famonjena tsy tena resy lahatra ny amin'ny famonjena vitany jesosy teo ambony azy fijaliana ianao de zao raha ohatra ka tatak'izay zava-misy de azo antoko atompoko fa mbola misy ozina mitoetra sy mitatao amin'ny fiainanao zany hoe na de efa mitondra titra kristianina renao na de efa manana andraikitra ao anaty fiangonana renao dia tsy niala le ozina tsy nampiala le ozina tsy nampiala le tarazo zany zay mahatonga amy teny hoe azo antoka fa mbola misy ozina mitoetra sy mitatao zany amy fiainanao ary zany no fototra reo karazana olana mifombafao eo amin'ny fiainanao
ny olona ihany keo de zao faharoa raha ohatra ka hoe tsy mbola nanaovanao fifonana sy fibebahana mihitsy ny fahotanao teo aloha ny adalàna nataonao teo aloha raha ohatra ka tsy mbola nanaovanao fifonana sy fibebahana ihany ko ny fanompo-tsampy nataonao teo aloha na tsy mbola foinao ialana le fampo-tsampy na mbola misy an'ireo zavatra nampiasanao tamin'ny fanompo-tsampy ao atokantranonao toy ny hoe mbola misy bokala nampiasana tam'izany ao atokantranonao, mbola misy lamba hoany nampiasana tam'izany ao anaty atokantranonao, na mbola misy zavatra nampiasanao tamin'ny fanompo-tsampy atokantranonao, de zao azo antoka ihany ko fa mbola misy ozona mitoetra eo aminao sy eo amin'izay zavatra ataonao. Reo zavatra ny devoly reo zavatra reo no matonga ny ozona tsy mety miala fa misy fananany ao anaty ny tokantranonao. Fahatelo, raha ohatra ihany ko ka hoe tsy misy fivahana mihitsy ny fiainanao, le olana nahazo anao fahiny de mbola iny ihany ny olana mahazo anao ankehitriny. De zao azo antoka fa ozona no ambadiky zany olana zany. Ame ohatra angamany ahy, raha ohatra ka anisan'ireo olona resy tamin'ny alalan'ny famelomantena ianao, zany ny fiainanao fahiny, tateorina mba tafita tamin'ny fianarana ihany ianao, mba nahazo diplôma tsara ihany ianao, mba nahazo asa tsara ihany ianao, kanefa indrisy fa mbola mana olana famelomantena foana, dikan'izay zany ozona no ambadiky zay olana mianjady aminao zay. Fa efatra, raha ohatra ihany ko ka hoe tsy mbola notapahana le ozona, tsy mbola nisy mpanompon'Andriamanitra nanapaka sy nanafoana ny hery le ozona teo aminao, de zao tsy adikevitra tompoko fa mbola misy ozona mitoetra sy mitatao zany eo aminao. Efa notapahana aza ny ozona ho an'ny olona sasana, tsy tapakarak'izay ny andrasany azy na nieritreretany azy, mainka fa ianao tsy mbola notapahanao le ozona, tsy mbola nisy mpanompon'Andriamanitra nanafoana le ozona tamin'ny anaran'i Jesosy, de ahoana moa zany no anananao antoka fa miala le ozona, tapaka le ozona? Azo antoka fa mbola eo aminao le ozona. Ny ozona matsy a tahaky ny aretina nge izy io, efa nazavaiko matetika isany zavatra zany. Araka volasany baiboly fa efa nitondra ny aretitsika Jesosy, de akapoka taminy fanasitranana atsika zay marary. Kanefa na izany aza de tsy maintsy atao ny vavako an'ny marary, tsy maintsy atao ny fametra tanana an'ny marary, tsy maintsy atao ny fansorana diloilo ny marary. Zany no ampianaran'ny baiboly mba tonga ny olona marary ho sitrana tokoa. Mino anao fa efa nentin'i Jesosy ny aretina, de atao zay asa zay, fametra tananao an'ny marary, vavako an'ny marary, fansorana diloilo ny marary, mba ho sitrana ny marary. De taky zany akeo ny ozona, efa nentin'i Jesosy le ozona, satria vao ositra mba hanafaka ozona Jesosy, fa mba tonga le ozona tapaka de hiala iaraka am'izay keo reo zavatra ratsy efa nentina, de mila tapahana le ozona, mila foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona. Ka ny tiako ambara zany am'ty androandroany ity de zao, mila fanafahana ianao. Raha te anana fiainana miadana, ty anana fiainana mitsahatra, ty anana fiainana be debe, na ihany keo tenao ho tsapanao, zany atao hoe fiainana vaovao miaraka am'i Jesosy zany. Zany mantsy fa tsy ho tsapanao mihitsy ny fahatatiarany teny nataon'i Jesosy hoe omena fitsaharana zay rehetra tonga ho aminy, omena fiadanana zay rehetra tonga ho aminy, omena fiainana be debe zay rehetra tonga ho aminy, anana fiainana vaovao, tantara vaovao zay rehetra tonga ho aminy. Tsy ho tsapanao mihitsy zany, na dia andehary ny andro, andeha ny andro, andeha ny volana, andeha ny volana, andeha ny taona, andeha ny taona, raha tsy tapaka ny ozona zay fotony tsakatsakana rehetra nisy teo amin'ny fiainanao. Tsy ova mihitsy tantaranao. Itory vavolombelona aminareo ngiahy e. Ndre mandeha de nisy ray-pianakaviana anankiray zay, nampalahelo ny tantaran'ity ray-pianakaviana ity, satria mivoaka ny trano izy,
hitady vola hitady asa fa tsy mitondra volamody ny ariva ary tsy mahita asa inko isan'andro de ohatrany foana ny fiainana ohatrany foana ny fiainana tsapany tena hoe oro sy mijaly mihitsy izy am'izany mialoatrany izy amin'io tsy misakafo tratratoandro any ampandianana any izy amin'io tsy misakafo mody atrano izy amin'io tsy mamantany sakafo satria izy no antenany vady aman-janany hitondra sakafo ny any nafan'ireo vady aman-janany mba nihinana de nivarotra mangazo atsesindalana de io mangazo io mba nataonjaro sakafo atoandro sakafo ariva raha ohatra ka misy ambony de zay le ram-pianakaviana tonga tsy mamantana inoino itsony fefa lany ny sakafo tena mambola maro no sehony zany olona zany teo amy fiainana oziny zany riavana ozina tsy mahavelo tena ozina tsy mahavelo ny akonana de nampahery azy a nivavaka ho azy a fa tsy mbola niova aloha tam'y voalohany tsy niova tateorina ndray izy a nahita asana chauffeur de mitondra taxi fa de indrisy nampalahelo fa na de nahita asa manao chauffeur taxi ary izy dia sady tsy nihinana tsy nitondra volamody no ananany tompon'lay taxi prosa satria tsy feno ny versement taky zany foana no nanjo azy tateorina ndray de nahita asa izy manao service patron reny fa indrisy vonetiny ray andro fotsiny tobila tapakandro tonga de simba tao moteur atao tsy nafalan'le tompon'le tobiliny zany ary nieritreritra ratsy mihitsy le tompony tobila hoe ratsy toetra ty soafery ty mangalatra pièce nataony reprise a tany amin'ny olona tany a nipiesitro de nitavatava mihitsy izy le tompon'le tobilina ary saika nitoriny azy fa de mba hoe ndroana fotsiny de taky zany foana nitranga tam'ty lehilahy ity tam'ty ram-pianakaviana ity oziny zany riavana ozina tsy mahavelo tena ozina tsy mahavelo ny akonana tam'zany mivavaka ho azy fa tsy niova mihitsy tsy haiko hoe inana tonga tsy afaka fa ny nampahery ahy aloha tsy kivy ty lehilahy ity fa nanaiky namonjy fotoam-pivavahana tao amy fiangonana refy androndra kely hatrany an-trano tsy kivy mihitsy izy de za ihany keo tsy kivy nampahery azy sy nivavaka ho azy satria fantatro fa ady amin'ny ozina no atao ary ny oza tsy maintsy resy ny asan'ny oza tsy maintsy foana de tateorina saorany Andriamanitra fa nivany olana teo aminy tapaka ny ozina de nivany olana teo aminy ary am'izao tsika miteny zao de manana asa tsara izy mavelona ny ankonana izy mavita ny adidy rehetra zay takina ao am-piangonana izy mavita zavatra be de be mihitsy izy ary matetika no mantany azy a tsaronao ve ny tantara fahiny tsaroko paster reny mafy reny paster ary tena mafy tokoa satria zay lay ozina ny tatao ny tametra teo aminy nataon'Andriamanitra renao zany fijorony vavolombelony zany satria tia monjy anao tia nafaka anao tia maniolana eo amy fiainanao ny tompo Andriamanitra riavana tena oampony tena sitrany ny anehoan'zany fahasoavana zany ho antsika zanak'olombelona ho anay fiangonana refy androndra kely ho ahy manokana voniny izay ny anampy anao voniny izay ny vavaka ao anao manoloana ny olana nyety ny ozina na inona iolana io voniny zay ivavako anao voniny zay ny anampy anao raha ohatra ka nahita fombiazana zay tany aloha de inonay fa mbola ahita fombiazana zay ankehitriny sy amin'ny andronay sisa zay anomponay an'Andriamanitra ary ny teniko farany angambany de zao manentana sy mamporisika anareo aho tena tongava tompoko mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy androndra kely ny famonjenao fotoam-pivavahana dia matonga ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao ataoko fa enonao tsara le fijoro vavolombelona mikasiany amin'ilay dokotera to anatin'le fotoam-pivavahana natrehana no nahita fanasitranana na azo fanafahana izy ny vany olana teo aminy vany olana teo vady aman-janana tsy hoe nametra tana taminy zay ary zay mahazava-dehibe ny famonjena fotoam-pivavahana raha natona anay moa ianao eona aminay mba hafanay mametra tanana mba hafanay vavaka tombo manokanao anao zany tompoko ka dia io amin'ny hitanao fahitalavitra io moa zany ny fandarana fotoam-pivavahana ataonay alahady misy fidirany 4 sy ny fotoam-pivavahana ataonay andavanandro
io ihany ko telefona fantsika mifandray ny dera ny aja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Mino afa iasa tompo androany ka ivavako anao ary ao ka de aondrely lohanao raha afaka mandoalika anao de mandoly mihitsy de apetrao fonao tanana na raha marary anao de apetrao amin'ny fatra misy marary anao tanana fa amin'ny alan'izao vavaka ataoko izao de iasa le Jesosy voaositra mba anasitrana sy anafaka ary amaolana eo fiaintsika zanak'olombelona ivavakatsika tompoko. Ry Andriamanitro tompon'izao rehetra izao ianao misaotra satria afaka nanambarany teninao ao Andriamanitro, afaka nilazany amin'ny Jesosy Kristy ao hoe iza mo izy no le voaositra ao Andriamanitra mba hamonjy, mba hanasitrana, mba hanafaka ary mba maniolana misy ny fiainanay. Izy no lay nosoranao mba anaisitra ny ozina sy ny herina tsy tatao intsony eo amin'ny fiainanay. Ko ankehitriny vavaka aminao Andriamanitra mandrafo amin'ny olona rehetra zay nandre anzo afatra netiko zao ianao. Aoka mangaza mifanenao masina ka ino sy anaiky izy fa zany tokoa Jesosy Kristy. Tompo Andriamanitro, amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao de tefany amin'ny oloneny ny herin'ny famonjena, ny herin'ny fanasitrana, ny herin'ny fanafahana, ny herin'ny famahana olana. Etefany amin'ny oloneny ny herin'Andriamanitra matapaka ozina, mahafaona andreo herina ozina mba tsy toetra eo amin'ny olona. Tompo Andriamanitro, de raina sy ankalasaina mandrakizay anao. Sitrana daholo ny marary rehetra amin'izao fotoana izao. Miala ny aretina trany atapidoka trany am-paraty. Reo aretina sitrana dokotera nanahirana mpitsabo. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, misaotra anao ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko no afatra nitiko anareo tamin'ity androandroany ity. Mino fa nampaheranareo zay, nampitombo finoanareo zay, nidera sy niaja ary ny voninahitra de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Amen. Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi Androndrakely.